faly mitsidika ny tokantranonao tompolasopo avy amin'izao aliny alady fa raika amby roapolo ny volana aprily izao ny fandarana mahery no tompontsika manomboka eto etỳ am-pandoana aloha nefa dia mananatra ny fialantsiny izay no ny efa tarana amin'izao fanomboana izao ny antomofo dia olana eo amin'ny lafiny herinaratra tety amin'ny faritra Kondrano tety tamin'izao tolakandro ny alahady izao. Marina kokoa fa miarabantsika rehetra aloha dia miarabanao ihany koa namana mbola tiana tamin'ity maraina ity tokoa tany amin'ny efatra maraina tany araka nambaran'ireo nanatro maso dia nisy ny lozam-piarako Dimahatsiravina tety amin'ity faritra Korondrano ity ary nanapaka ny andrin-jiro izany ary nanamboatra moa zareo avy eo amin'ny Jirama ka anisy fiantraikany hatraty amin'ny mateve izany ka izao voatavaverina amin'ny laoniny izay herin-jiro izay ka dia iroso avy hatrany amin'ny fandarana maherintsika amin'izao alina izao. Ny baolina lavalava ary no entina hanomboana izany ny super coupe teo amin'ity taranja ity izay entina ihany koa hanomboana fomba ofisialy ny tompolalaovana. Ny tany Manosbe ary no nivoaka mpandresy tamin'izany super coupe izany rehefa nandresy andry zareo Besetroka tamin'isa 20 no 7. Ny tanora Nanosbe milalao no nibata ny super coupe teo amin'ny fotoana fanokafana ny tompolalaovana 13 izay nikarakarain'ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava. Io tolakandro io no nitanterahana teny amin'ny kianjamaki Andotapenaka ny fananana. Ny zara roa mazava tsara ny lalao tamin'ity androany ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nanjakany zareo avy eo amin'ny Besetroka tanteraka ny kianja izay nitarihan'izy ireo tamin'ny isa 2-20 no enina. Voaray minitra moa nanomboana dia efa nahatonga baolina nentin-tanana ny Cheminot. Fotoana fohy tao aorian'izay dia mbola nahatonga baolina nentin-tanana faharoa indray ny Cheminot tamin'ny alalan'ny Lalatina. Azo lazaina fa dia nifehy ny lalao ny 20 minitra voalohany iry zareo Besetroka. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia ary zareo tamin'ny Manosbe indray no tena ny lalao. Nanolo mpilalao maromaro ny zareo avy eo amin'ny tamin'ny Manosbe napiditra ireo mpilalao tompo-toerana ao aminy. Ny sesisesy araka izany ny baolina nentin-tanana matin'izy ireo. Ny Cheminot dia niaro tena fotsiny sisa teo amin'ny fidirana faharoa. Tany amin'ny 3 minitra farany tsy iravan'ny lalao dia mbola nitarika tamin'ny 17 no 4 zareo avy eo amin'ny Cheminot. 2 minitra tsy iravana dia natonga baolina nentin-tanana ny zareo tamin'ny Manosbe ka nalasa ny isa 7 no 17. Mbola niampitra dropsa iray izany vitany Koko tany amin'ny segondra farany tsy iravan'ny lalao ka dia 2-30 no 17 no isa farany nisarahana teny amin'ny Selairabe izay nibatandry zareo avy eny Anosbe ny fandresena.